tompo ny tonkiram-panahy nomenao anay dia samy misitona sy mitaridalana anay hitady hipiatsaka izay ankasitrahinao ato anatin'izao volana jona nanomezanao anay efijekema fijery foto-kevitra hoe mihavanao amin'ny tompo izao ka andreny teninao ao amin'ny toroteny izay hitenenanao aminay tsirairay zahay dia sokafina fonay ny sainay ry tompo manapa ao anatinay manontolo ianao mba izanay mandray sy mankatoza ny teninao zany ho fiainanay fa ny teniny rehetra aloky ny vavanao Andriamanitra dia fanahy sy fiainana ho ny aminao Jesosy Kristy no ivavana eto izany. Amen. Dia ampitomboen'Andriamanitra aminareo ry havana ny fahasoavany sy ny fiadanany amin'izao andraisantsika ny teniny raha amin'ny vanim-potoana ny iainana dia hoe fotoana farany andraisantsika ny teniny avy ety atao avy ety an-trano mivantana amin'ny fiarahantsika mivavaka tahaka izao. Levitikosy toko fahasimbeny folo no natokantsika hianarana ny sitrapon'Andriamanitra anio. Levitikosy toko fahasimbeny folo voavaky tsara nanaovan'ny mpanompon'Andriamanitra azy teo fa tiako hifantoka tsara ny tsirairay dia mba hiverenako milamina kokoa ahafahany rehetra andray izany. Aza mandehandeha manaratsy eo amin'ny firenenao, aza mitsangana andatsaka ny ranony namanao, izaho no Jehova. Aza mangala ny rahalahinao amin'ny fonao, mananara dia mananara ny namanao mba tsy azonao heloka noho ny aminy. Aza mamaly ratsy na manao lolo-po amin'izay iray firenena aminao, atiava ny namanao tahaka ny tenanao, izaho no Jehova. Amen. Zany no anjara sakafom-panahy hoe fitentsika azy ho antsika amin'ity alahady faha-efatra ambin'ny folo ny volana jona ity. Ary rehefa mamaky dia mahatsiaro ilay fotom-pisainana ny tariako anjarako tao amin'ny katekomena fa izany mba mianatra ary mbola ao anatiny izay amin'izao fotoana izao. Tomboko ireo zanako katekomena rehetra iomana indray fa ho azonareo ny lesona manaraka fahafito amin'ny lesontsika raha tamin'ilay nalefa tany amin'ny FB zany no isaina fa efa katekomena efa elabe zany mianarantsika zany. Mahatsiaro eto anaka ilay fotom-pisainana nomeny tompo antsika ilay hoe raha ny teny momba ilay teny folon'Andriamanitra ilay hoe aza manana andriamanikafa fa izaho ihany, aza mamono olona, aza dia no azavaintsika ary naverimberitsika nandritra ny fotoana ny anarana ny hoe tsy zany tokony andikana ilay teny fototra nandraisantsika an'ireo tenin'ny tompo ireo fa tena maneho ilay finiavana efa volen'ny fanan'Andriamanitra ambony ny zanany rehetra hoe raha hoe aza manana andriamanikafa dia kotely tonga eto amin'ny Levitikosy aza mandehandeha manaratsy eo amin'ny firenenao, tsy aza no teny fa hoe tsy andehandeha manaratsy eo amin'ny firenenao ianao. Ary rehefa zany dia hoe tsy andehandeha izany no lazaina dia hoe tsy olona mandehandeha délibérément miriorio eran'ny firenena mivezivezy atseho aninona dia anao ino izy iny dia aninona anaratsy ny namana ny fonction zany amin'io izy mandehandeha io, ny vocation zany amin'io izy mandehandeha eran'ny firenena io dia ny anaratsy ny namana mba heverenge ny fiantraikany zany rososina
lafiny voalohany ho azy olona mandray le fanaratsianao ny namanao, le namanao no aratsianao tamin'ny namanao zany a dia tsy azo toeranao mpony namanao tsony ilay olona no aratsianao toy ny maty iny olona no aratsianao iny eo anatreny olona rehetra vao mandalo iny dia tonga dia anondromolotra azy ny rehetra iny ianareo iny enda zay ranona iny le tantarainy tamintsika maty toy ny maty iny olona iny tsisy azo ny retsony tsisy azo ny atao tsony fa dia tsisy mandray azo ny olona fa ny faharoa zay lafiny mafy indrindra amin'io dia izy tena ilay aratsianao eniny satria ny teny rehefa foy mananelatra eniny ary mety misy koa amin'ireo olona nanaratsianao azy ireo mba malahelo azy dia miteny se okea zontsika ny teny olona momba se sao ranona misy ny teny azany tamin'ilay raha sanadrika tia miadinareo mahadiny olona tsy samysa miseho masoandro tsony iny olona iny po ivoaka ny trano izy dia fa ohatry ny eniny hoe misy mason'olona bekebe mijery azy hoe ino ilay olona ratsy ino ilay no aratsiana ino ilay olona tsisy ilana azy tso mafy be zany anaka ary zany mampifandray an'ireo andininy mifanaraka reo 9:70 fa efa tariako anao sahady amin'izany hoe aza mandehandeha manaratsy eo amin'ny firenenao zany tsy anao akory no anana finiavana tena ratsy tena ianao mihitsy le mazoto andehandeha anaratsy ny namanao ka mirararana hoe aza mandeha fa ianao no olona resy lahatra manana ny fanahny tompo manaiky ny fitaliany fanan'Andriamanitra tsy andehandeha tsy anampiniavana andehandeha tsy olona maka plaisir andehandeha ran'izao rehetra lehan'izao anino anaratsy ny namanao ianao dia mitovy tsara ny tapany faharoa amin'io andininy io aza mitsangana ny-datsaka ny rano namanao izao Jehova manambara ny tenany aminao Andriamanitra fa zany ataonao zany dia mandatsatra ny namanao ianao novominao le rahalahinao no aratsianao iny zany ifandraisana amin'ny 9:70 aza mankala ny rahalahinao amin'ny fonao vakiako aminao naveriko taminao ao sitrapon'Andriamanitra niraisika teo Jaona 2:7 fa izay mankala ny rahalahiny dia mpamon'olona aza mankala ny rahalahinao amin'ny fonao mety misy tokoa nataony namanao natezitra anao taminy tranga zany amaolombelona samy olombelona zao ny eo an-tsainao tsy any an-tsain'le olona ny tsara aminao mety tsy takany akory ary ny ratsy mihitsy aza mety rehefa nataony taminao dia fotony ianao nalahelo ianao tezitra ianao fa zany mankala azy amin'ny fonao tsara mety ny tenin'ny apôstôly Paoly amin'izany hoe tezitra ianao tezera fa aza manota le manota eto dia io le lazay ny soratra masiny hoe zay mankala ny rahalahy dia mpamon'olona nanota ianao zay fa aloha kely io mba sokafo kely baibolinao azafady alohany hoe mankala Matthieu 10:22 Matthieu 10:22 efa renareo fa voalaza tamin'ny taolo hoe aza mamon'olona ary zay mamon'olona dia mendrika ho veloina amin'ny fitsarana fa izaho kosa milaza aminareo hoe jere tsara fa ampitovin'ny tompo zany io le aza mamon'olona io sy hoe zay rehetra tezitra amin'ny rahalahy dia mendrika ho veloina amin'ny fitsarana mitovy a 9:20 hoe aza mamon'olona ary zay mamon'olona dia mendrika ho veloina amin'ny fitsarana 9:20 fa izaho kosa milaza aminareo hoe zay rehetra tezitra amin'ny rahalahy dia mendrika ho veloina fitsarana mitovy le mamon'olona zany io tezera fa aza manota zao manko eto amin'ity tany ity sika navelany tompo miara-monina
etsika navela mianatra zany fihavanana gasitranaandriamanitra zany mianatra mamola tena azany namakina ny Filipianina toko faharoa atena misy fikendrena fandavatena raha najana teo amin'ny 2014 moa izy io fa raha toizanao amin'ny 2015 io aoka ao aminareo zao saina izao le toe-tsainao mihitsy miara-monina amin'ny namanao de makatahaka ny sainy Kristy mafy ny tena na de nanana fitoviana tamin'Andriamanitra de natao tsy nataony zavatra fikiriny mafy ny fitoviana tamin'Andriamanitra fa nafoy ny tenany izy nandany tenany izy nafoy Andriamanitra azy izy nanetry tena hatramin'ny fanekeny le fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana zany toe-panahy zany zany toe-tsainy zany no tiany tompo ampianarana antsika raha miteny izy hoe aza mandehandeha manaratsy eo amin'ny firenenao lay nadikatsika ka ho tonga finiavantsika hoe tsy andehandeha manaratsy eo amin'ny firenenao ianao tsy jangana andatsaka ny rano namanao fa izaho ho Jehova mifanaraka amin'ny fanambaran'Andriamanitra ny tenany raha tsy mandatsa-drano namanao ianao mifanaraka amin'ny fanambaran'Andriamanitra ny tenany raha tsy mandehandeha afa-po manaratsy namanao andremizay rehanao any ianao manatanteraka sy miara-manambaran'Andriamanitra amin'ny namanao ianao raha tsy mankala azy amin'ny fonao fa raha nisy diso natao misy napalahelo anao natao misy natezitra mafy anao taminy natao mananara de mananara ny namanao ho isoratra masiny ina natao mananatra io efa tena mafy be io na hoe anatona ny olona tezitra taminao nanao zay natezitra anao tsy mora io de anatona azy de iresaka tsy miatsara vela tsy makamaka fanahy azy hoe aleombandramako hoe raha iainao izy tsy zany fa ianao tena olona nivavaka nangataka tamin'ny tompo tena tafitoina tamin'ny natao namako tamiko de ho any aminy azy ao tany ny namakitsika ny marika toko fasy raha ny tananao no nanafitoinanao tapao nevitriny hafizo zay maka mamamy anao ny tananao ao tapao io mandana atao zay vananao amin'ny namanao na tezitra sy na tafitoinanao tamy raha ny tongotrao na nafitoinanao tam'izay nale miarahana tany tafitoinanao tongotrao tapao afizo zay mety nahararanao tany am'izay nale tany fa makanesany aminy de miavana mananara de mananara ny namanao le mananatra de mananatra tsy vitavitany moramora hoe de oka sy de zao fa mananatra de mananatra tena manantantitra sy miananenina sy tena mandoarika eo anatreny tompo mangataka amin'Andriamanitra mihitsy toike vakina kely amin'ny toe-panahy ny lazany tompo azy ny Matthieu toko fa 7:15 toko fa 7:15 Matthieu toko fa 7:15 betsaka mahay texte io ary famberimberika io raha mpiaina lay olona mandre Matthieu toko fa 7:15 Jesosy teny toy izao amitsika ary raha manota aminao ny rahalahinao nanao zay natezitra nanafitoina de mankanesany aminy ka rehefa mitokana ianareo roalahy de aseho azy ny fadisoany raha miaino anao izy de azonao ny rahalahinao raha tsy miaino anao kosa izy ento miaraka aminao ny olona iray na roa mba ho vaorona mafy avokoa ny teny rehetra ny teny vaovombelona roa na telo ary raha tsy mety miaino reo izy de ambarao amin'ny fiangonana raha tsy mety miaino fiangonana koa izy aoka ataonao tahaka ny tsentrisa sy ny mpamoretra izy fialaneniny midikan'io tsy vitany moramora tsy vitany kisangisangy kely be zay fa aza fa ny teny tamy fa tsy miaino izy fa zavatra tena matotra sy nalipaka zany fiavanana ny vidiny toky tamin'ny rano zany mananara de mananara namanao ianao mba tsy hahazoanao eloka anao ny aminy
dia heryko ho azonao dia anao lasan-kahala azy amin'ny fonao. Le heryko ho azonao ianao le pesaka anota no ny aminy. Dia ataovy izay ahafahanao fanatrina amin'ny rahalahinao. Aza mamaly ratsy na manao lopo amin'izay iray firenena aminao. Ihany koa fambatotra tsara ny retsy voalaza etsy aloha retsy. Nataony an'izao valo filika fongaka hoy ianao. Aza mamaly ratsy. Ary io antsika tsy hijery io fitentsika mandrakariva eny amin'izay fotoana sy fifanerasarana eny io eny. Aza mamaly ratsy. Aoka Jehovah no maly. Nongera isika ny tenin'ny apôstôly Paoly Romana 12:10. Sao ataony devoly tsy tadidinao le texte dia ataovaka itsika. 7:10 Romana 12:7. 12:17 Romana 12:7 narantopo. Aza mamaly ratsy na aminiza na aminiza. Mazava zany na rahalahy io na tsy rahalahy, na mpiara-mivavaka io na tsy mpiara-mivavaka, na aminiza na aminiza. Ny omana anao izay mahamendrika io mason'ny olona rehetra. Mahamendrika ve ny mifankahara, mahamendrika ve ny tsy mifankatia, mahamendrika ny mino ve ny manao lopo amin'ny namany. Ny omana anao izay mahamendrika io mason'ny olona rehetra. Raha azo atao dia ataovy izay havananareo amin'ny olona rehetra. Prima lala aza mamaly ratsy fa omeo lalana ny fahatezerana. Fa voasoratra hoe fahatezerana Jehovah omena lalana io fa voasoratra hoe ny famalina. Izaho mamaly hoe Jehovah. Evero amin'izany ny famalian'Andriamanitra azy. Ianao matoky ny Andriamanitra tianao, Andriamanitra mifidy anao, Andriamanitra miantso anao, Andriamanitra miara-dalana aminao. Ny famaliana hoe Jehovah. Izaho mamaly. Tovitovy amin'ilay hoe Jehovah no hiady ho antsika fa isika angina. Maranona ny fahavalinao hoe meo hanina izy tsy hoe tsesina ampoizina hoe aho. Raha mangetaleta izy meo izy tsy asianao ninina faty azy. Fa raha manao zany ianao dia anambatra vainafo eo amin'ny dohany. Aza mety ho resy ny ratsy ianao anaka fa resy eo amin'ny soa ny ratsy. Aza mamaly ratsy na manao lopo amin'izay iray firenena aminao. Eo anao mbola mamerina ilay fotom-pisainana mitareko anao hoe tsy hamaly ratsy, tsy manam-piniavana hamaly ratsy, tsy afa-po hamaly ratsy amin'ny namanao zany ianao. Matsiaro voy ianao, tsy ary voadony ianao, matsiaro tena vomafy ianao tamin'ny nataony namanao. Any amin'ny tompo ianao mitaraina. Tompo tena mafy be tamiko izy. Ngataka aminao avelao ny heriko fa tezitra aminy any. Ampiavano zay tompo. Meo fotoana izay une belle occasion amboarin'Andriamanitra. Ionanareo, iresanareo, ifananaranareo, mianatrina ny tompo, mangataka famelam-keloko dia miavana. Fa tiavany namanao tahaka ny tenanao. Petrikopatsika tamin'ny alahady io, tamin'ny alahady lasa. Azavera izy tsy ho voaloha na aminiza na aminiza. Fa izay tia ny namany dia efa natanteraka ny lalàna rehetra. Fa izay ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namany. Dia tena miketsaka, mikavoko amin'izany mba hoe ho tia ny namanao tahaka ny tenanao zany ianao. Tsy misy olona tsy tia ny tenany. Mandainga. Tsy ilaza hoe izaho aloha tsy dia tia jiaby, tsy mba tia tena zany ahy. Tsy maintsy tia ny tena. Matoa ianao mividy lamba ho tafianao, tianao itenanao io. Matoa ianao mandeha makanisy any mividy sakafo, tianao itenanao io. Matoa ianao mikarakara ny vatanao, tianao ny tenanao. Fitiavanao ny tenanao zany. Fa izany ataonao amin'ny tenanao zany mba eritreretin'ny hafa koa amin'ny tenany. Mba te hiakanjo koa aho, mba te hihinana koa aho, mba te ho tahaka izao koa. Tiavany namanao tahaka ny tenanao. Dia jereo nanambarany Levitikosy azy. Zaho amin'ny Jehovah mifandraika
mahatanteraka ny fanambaran'Andriamanitra ny tenany amintsika. Izao no Jehova ny maha-Andriamanitra azy mihitsy ny masaro-piaro azy zany ka mpianarany atsika amin'izany fitiavana ifaneraseran'ny mino ao amin'ny fiarahan'ny monina fiarahan'ny manompo an'Andriamanitra zany hoe miavana ao amin'ny tompo, miavana araka izay ankasitrahan'ny tompo, miavana fa izany no nahafatesan'ny tompo teo miazo fijalina dia miavana antsika. Tafahavana amin'Andriamanitra, tafahavana amin'ny tenatsika, tafahavana amin'ny namatsika, tafahavana amin'ny tontolo misy atsika, miavana tsara ianareo hoentin-dira. Zany anaka raha iverina ny an-tranon'Andriamanitra sika ny heriny androany, efa ho avy izy dia efa androany. Raha iverina ny an-tranon'Andriamanitra sika dia olona efa avy nandray an'izany teny tompo zany, minia tsy handendehana ratsy ny namany, minia tsy handatsatra ny namany, minia tsy hankahalalalainy amin'ny fo, minia amin'ny fifananarany mpirala mifankaty tena mifaningom-piainana, mifaningom-panahy, mifaningotra amin'ny mahazanak'Andriamanitra. Minia tsy mamaly ratsy namanao rolo-po amin'ny rahalahy, minia mitia ny namany tahaka ny tenany, fa izany misitrak'Andriamanitra ho an'ny fiangonana. Dia mitaona anaka asaiko ianao mba hihevitra ny amin'izany sitrak'Andriamanitra ho antsika zany. Mihevitra isika mba hanetoerana zany fankatoavana ny fitiavan'Andriamanitra, fifankatiavantsika zany. Fa Andriamanitra tia io Andriamanitra miara-monina amintsika, miara-benina amintsika, mitantana antsika io. Andriamanitra taridalana antsika tsy fanaratsy sanatria fandribaka. Andriamanitra mitaridalana antsika tsy fankahala ka sanatria hifanao lotona, hifamono mihitsy azy. Andriamanitra mitaridalana antsika ho tia ny namantsika tahaka ny tenatsika. Izany no sitrak'Andriamanitra ho antsika fiangonany. Ho voninahitry ny anarany. Hivavaka isika. Raha eo misaotra anao no miteninao nomenao anay, misaotra anao fa raha amin'ny fiteny, raha amin'ny filazana izany teny izany, itao zavatra efa mahazatra anay ny fitenenana mandrakariva izany hoe mifankatiave, mifankatiave. Fa manatoerana manokana izany ankehitriny satria tonga amin'ny vanim-potoana any aminao ny famondram-ponao amin'ny fiangonana zahay, afaka miverina any an-tranonao. Sanatria toy ny voaraoka miala tao an-tranonao zahay, tsy mahay mifankatia. Sanatria toy ny hoe nataonao sesy tany mihitsy izay mianakavy, tsy mahazo makao an-tranonao raha tsy tonga amin'ity anio ity hitaomanao anay hifankatia, hiavana. Ngataka aminao zay tompo, amin'izay tsy fifankatiavana rehetra tamin'izay lasa zay. Averenao amin'ny fihavanana tsara ao aminao zahay. Ary raha iverina ny an-tranonao zahay amin'ny heriny androany, dia olona ravo am-panahy, faly, sady miavana zahay no faly iaona aminao Andriamanitra, ka ho sarobidy tsy misy aoka izany, izay mba hiaranay mifaly eo an-tranonao. Miavana no vidinao tamin'ny ranao, atsisy avelanao any amban-tsemana zany fihavananay zany. Ary didiko amin'ny anaranao Jesu Kristy avy any Nazareta, izay fitapitaka devoly rehetra mbola miantrany fankahalana ny ampon'ny zanak'Andriamanitra tsirairay ihany. Didiko amin'ny anaran'i Jesu Kristy avy any Nazareta, izay manana hevitra ratsy, mbola tsy hiala amin'ny fankahalana, tsy hiala amin'ny lolo-po, tsy hiala amin'ny fahatezera, tsy hiala amin'izany fo ratsy amin'ny namana rehetra zany. Mba hanaiky ny fitariany fananao masina, ka hiavana araka izay nkasitrahinao Andriamanitra. Ho voninahitra ao